Faly miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy mahazo andro vaovao indray nomeny andro sabosy isika ary mahazo ity samedi biblika ity izay no isika fampianarana ifampahiriza asika indrindra itombosika amin'ny finoana isan'andro isan'andro. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ivavaka isika. Jesosy io misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao, izany matoy izao anay. Saotra fa omenao tombonandro zay mahazo ity asabosy ity indray. Mamindrafo aminay mamelana elokay fa hampanota sy mendrika izahay. Ary mombanay ianao, indrindra amin'izao fampianarana zao Jesosy hampitombo ny finoanay anao. Misaotra anao ny amin'ny hira zay nataonao anatin'ny fiangonana, hitezanao anay ary iainanay sahady ny fiainan-danitra. Koa dia apetraka aminao ny fampianarana eto Jesosy sy ny zanaky ny loterana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Isan'ny nangatan'olona fampianarana na fanazavana tato amin'ny tambajotra serasera ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy ny momba ny FLM sy ny firana fanampiny izay avy amin'ny fiangonana Rahavavy na ny FJKM zany. Maro tokoa no mametra-panontaniana amin'ny fampiasana azy eo anatin'ny fiangonantsika. Nahoana azo atao ve? Tsy visy ihany koa no tia fantatra ny momba ny amin'ny fampiasana ny hira ao am-piangonantsika, ny anjara toerana izany. Ka izany no natonga ny fisafidianana ny lohateny na ny lohahevitra ny fampianarana anjaratsika androany hoe ny lanja ny hira ao amin'ny fanompo-pivavana loterana. Mba fanamanao izany anefa dia araka ny resako teo dia tsara raha jerena mihisy ny momba ny hira amin'ny ankapobeny. Ho jerevasika eo amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny testamenta vaovao, teo amin'ny fiangonana voalohany, ary teo amin'ny reformasiona nataon'ny Lotera, nanao ahoana izany, inona ny anjara toeran'izany hira izany, sy amin'ny fiangonana loterana malagasy ankehitriny. Ao anatin'io no amalesika ny fanontaniana mahakasika ny fampiarana ny firana fanampiny sy ireo hira rehetra avy any ivelany ka ampiasaina ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy. Mialohan'izay rehetrarehetra izay nefa dia misy tenin'Andriamanitra zay anorenasika ny fampianarana eto, dia ny epistily ho an'ny Kolosiana. Kolosiana toko 4 ny 9:9. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra besaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Amen. Io dia milaza ny amin'ny hira sy mozika ho fitaovana fampianarana sy fanabeazana teo amin'ny fiangonana voalohany, ary fianehoana ny fihetsempo-ny mino zany entina midera an'Andriamanitra. Misy fomba fijery anankiroa mahakasika ny hira. Misy olona zany manana fomba fijery anankiroa. Ny fijery voalohany dia zao: ny olona zay mandray ny mozika ho toy ny aitraitra, tsy mahafantatra ny lanjany ka mihevitra izany ho tsy misy dikany, na tsy ilaina misy aza amin'ny fanompovavana indrindra ara-liturjia. Io ny fijery voalohany. Ary ny fijery faharoa dia zao: ny olona zay milaza fa ny zavakanto indrindra ny mozika dia tsy tokony hanana anjara toerana lehibe, tokony hanana anjara toerana lehibe ao amin'ny fanompo-pivavana, ka io no mahatonga ny fioaram-pefy. Zany hoe io fijery anankiroa io zany dia extrême droite sy extrême gauche.
ovily asika vao tonga eo amin'ny afovoany dia ny fametrana ny marimaritra iraisana sy ny fisipoka mifehizany ihany no fa asika mahazo zavatra afovoany. Amiko ny olana mahatonga ireo rehetrarehetra ireo dia ny tsy fampintohan-kevitra, mila tohanana ny hevitra mahakasika ny fampiasana ny hira, ary ny tsy fahalalana ny tantaran'ny mozika sy ny fiangonana, satria ny fiangonana sy ny mozika, ny hira sy ny mozika, ny ray lalana hatramin'izay dia ny aradia ny zanak'Israely dia atao hoe fiangonana efa nisy zany ary mandraka ankehitriny tokony fantarina izany, lazan'izany. Ary ny olana koa fahatelo dia ny tsy fisiany prinsipa mazava tsara ao amin'ny fiangonana ankehitriny momba ny hira sy ny fanompom-pivavahana, fa miaina amin'ny lovantsofina fotsiny sika sy mandova ny fahazarana teo aloha, hany ka zay te hanova dia manova, zay te hanao dia manao, ary zay te hiteny dia miteny. Hita ihany indraindray amin'ny zavatra ataosika hoe te hametraka io prinsipa io sika, saingy tsy voasoratra sy mipetraka io prinsipa zay tiana petraka ao amin'ny fiangonana loterana mahakasika an'io hira io sy ny maha traditionnaliste antsika no matetika no antony ametrana lasitra mahakasika ny mozika atao amintsika, ka ametrana masotsivana anankiroa. Le masotsivana anankiroa dia ireto manaraka ireto: ny foto-kevitra ara-teolojika fonosiny ilay hira, ary ny faharoa dia ny bakira na ny gadina. Sy mbola voajery ny resaka accord, sy mbola voajery ny resaka inspiration, fa io no matanjaka amin'ny fijerevana amin'ny mahakasika ny hira ato amin'ny fiangonana loterana. Zao nefa azadimy fa satana koa dia manao muzika, manao hira koa satana, ary zany no antony tokony hametrana lasitra mazava tsara momba ny muzika loterana. Tokony isy texte milaza mazava tsara ny mombamomba ny hiransika. Na izany aza nefa dia ny toem-po sika manao ny hira no mahatonga izany ho fanatitra tsara ho ankasitr'Andriamanitra, manandrify ilay mpahary. Ndao izy rehefa sika ny makasika ny hira ao amin'ny testamenta taloha teo amin'ny zanak'Israely. Ny Genesis 4:1-20 dia milaza fa Jobala no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsokatsodina. Io no filazana voalohany mahakasika ny mozika ao amin'ny Baiboly. Betsaka izy ireo ao amin'ny Baiboly, tena misy filazana betsaka ny amin'ny mozika. Raha misy sujet matetika miverina amin'ny Baiboly dia ho resaka ireo ihany koa. Tsy ary voatanisa izany, fa hitaritako ny saisika ilazako ny mahefa hatramin'ny taloha izany dia ny zava-maneno izay voalaza amin'ny Salamo 50 izay entina hiderana an' Jehova, ny anjomara, ny lokanga, ampongatapaka sy ny sisa, dia tsy ny Hebreo no namorona azy io, fa raha ny marina dia avy any Mesopotamia izany, ny akamoron'izany instrument de musique zany. Mesopotamia araka ny ireo archéologue lay berceau de l'humanité, zany hoe fiatomboan'ny civilisation na ny olombelona rehetrarehetra, ka avy any io no niraisiny zanak'Israely ihany koa. Entina ilazana fa efa hatramin'ny ela indrindra ny mozika, efa hatramin'ny taloha ny hira, hatramin'ny vanim-potoana préhistorique, hatramin'ny fahagolatany, nanomboka tamin'ny voaran'ny kolotsain'ny olombelona sy kelikely, ny mozika dia niaraka teny foana, niaraka mandrakariva hatramin'izay. Ka isika sy ijery ny karazana mozika teo amin'ny firenena Saint-Lisa, fa ny anjanak'Israely ihany. Ino ny anjara toeran'izany sy nampiasan'ny zanak'Israely zany mozika zany. Misy zavatra visivisy sy mampiavaka ny mozika ny zanak'Israely raha mitaha tamin'ny faritra Tsinana iny tamin'izany fotoana izany. Ary isan'ny nanome lanja izany mozika ny zanak'Israely zany i Davida mpanjaka, izay fantatsika loatra amin'ny salamo izay nataony. Amin'ireo olona rehetra ao amin'ny testamenta taloha voalaza fa mpanao hira sy mozika dia Davida ny loha laharana. Izy no tena nanao izany hira sy mozika izany. Ny akamoron'ny salamo dia Davida no nanoratra azy, namorona azy. Folo mpiandrondry izy dia namorona hira isan-karazany, zany hira nataon'i Davida mbola mpiandrondry izy ho fideranan'i Jehovah Andriamanitra. Rehefa tonga mpanjaka Davida dia zao
nanangana toko-pihira izy le vita miisa 4 mba ho mpideran' Jehova miaraka amin'ny zava-maneno ao amin'ny tantara voalohany toko 7 ny 15 ka io korala misy 4 le vita io dia nihira ny maraina sy ny ariva tao amin'ny tabernakely. Ity korala zay nasangany Davida ity, antoko-pihira zay nasangany Davida ity dia misy resaka teknika matanjaka be tao satria niofana nandritra ny 10 taona izy ireo ary feno 30 taona vao afaka mihira tamin'izany. Zany hoe efa misy resaka professionnalisme be makasika ny hira tamin'izany fotoana izany. Manahoana ny fiangonantsika ankehitriny? Ho hitasika io zay amin'ny fampiasantsika ny hira ao amin'ny fiangonana. Ny zavatra azo antoka dia izao: ny mozika dia manadanja teo amin'ny zanak'Israely, teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ray manontolo. Nampiasain'ny zanak'Israely zany teo amin'ny fanompom-pivavahana amin'Andriamanitra. Nampiasaina zany tamin'ny fametrahana ny mpanjaka amin'ny toerany, zany hoe le couronnement de roi, misy karazan-kira amin'ny fametrahana ny mpanjaka amin'ny toerany. Nampiasaina ihany koa ny hira sy ny mozika tamin'ny fotoany ady, misy mihira. Sika angamba mahita ao Madagasikara rehefa misy miaramila manao entraînement vao maraina dia misy ohé ohatran'izay. Fa ny zanak'Israely ihany koa dia nanana hira hoentina mandeha miatafika, hoentina mandeha miady. Nampiasain'ny zanak'Israely ihany koa zany tamin'ny fandroana fanahy rasy, zany hoe misy karazana hira afaka mandroaka devoly. Hitasika io amin'ny asa sy fampiarizana zay nanantsika ankehitriny, tsy afaka misaraka amin'ny asa sy fampiarizana ny hira satria misy asan'Andriamanitra zay sakatry ny saisika ao ambadika ny hira atao mandritra ny asa sy fampiarizana, mandroaka ny fanahy rasy ihany koa. Nampiasa ny hira sy ny mozika ihany koa ny zanak'Israely ho fanasitranana, zany hoe resaka musicothérapie. Ny mozika tamin'izany efa tonga amin'izany amin'ilay afaka manasitrana. Manao ahoana reny mozika ankehitriny? Ny kazakirasika mety mamparary ndraindraiky, masorigna meno azy. Nefa ny zanak'Israely efa manana hira manasina, afaka manasitrana. Mbola nampiasa izany hira sy mozika zany zanak'Israely tamin'ny hafaliana toy ny fampakaram-bady, ny fivorim-pianakaviana, ny fetin'ny fijinjana sy ny sisa sy ny sisa. Ary nampiasa an'io koa izy tamin'ny fahoriana sy ny fampiononana ireo mpisaona. Fa saromarina, rehefa tonga ny andro sabata dia miaina ny rythme ny muzika, miaina ny rythme ny muzika zany. Zany hoe efa tamin'izay dia efa nametraka critère ny amin'ny sabata ny zanak'Israely. Zay tokony tsara laisika tahaka koa ankehitriny. Ireo rehetra ireo no milaza fa zavakanto tena nanana asa, nananjara asa lehibe tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely ny hira sy ny mozika. Mazava ho azy fa izay zava-nisy tamin'izay fotoana izay tsy hitovy velively amin'ny zavatra misy ankehitriny. Satria ny zavakanto, raha ny tena marina, ny zavakanto rehetra dia tsy dia miankina amin'ny toe-zavatra misy amin'ny vanim-potoanany sy ny tontolo iainany. Ny zavakanto dia miankina amin'ny toe-zava-misy azy amin'ny vanim-potoanany sy ny tontolo iainany. Antony iray izay tsy fampisarana amin'ny resaka zavakanto izany. Tsy hitovy ny zavakanto, ny hira sy ny zavakanto avy any amin'ny faritra avaratra raha pitahina amin'ny ampovoany, ny ampovoany raha pitahina amin'ny anatsiny, satria miankina amin'ny milieu, amin'ny environnement izany. Raha izay ny makasika ny muzika tao amin'ny testamenta taloha, manao ahoana izany tao amin'ny testamenta vaovao? Na dia tsy hita matetika loatra, sy da tena hita matetika loatra ao amin'ny testamenta vaovao zany resaka hira. Ny zavatra fantatra dia izao: ny filazantsara dia misokatra amin'ilay hira aram-panahy izay nataony Maria, na ny Magnificat de Marie, izay niderany an'i Jehovah Andriamanitra, niderany an'ny Tompo noho ny fahasoavana ny raisiny rehefa nilazany amin'ny anjely Gabriel izy hoe hitoejaza ianao, indro anananaka ianao, ao amin'ny Luka toko voalohany ny 2:7 ka hatramin'ny 5:50. Satria araky ny fomba ny Hebreo, ny tononkalo tahaka an'io ataon'i Maria io dia tsy azo tononona fotsiny fa asiana feony, zany hoe iraina. Ny hafalian'i Maria noho ny fisafidianana nataon'i Jehovah Andriamanitra azy dia irairaina. Faly izy dia mihira tahaka ny ataosika rehefa misy hafaliana amin'ny
zavatra vaovao zay ntsika dia mikalo sy midery faly de tahaka izany koa no ataony mareo. Ny faharoa de zao ny fahateran'ny mpamonjy, ny fahateran'i Jesosy dia nankalazainy anjely tamin'ny alalan'ny hira, zany hoe nisy ilay anjely be deaibe zay tonga tany an-tsahany iseho teo amin'ny mpiandry-ondry ao amin'ny Luka toko faharoa ny 7:20 amin'ny lahira mahafinaritra hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'ny olona ho an'Andriamanitra ary fiadanana etsy ambony tany ho amin'ny olona ankasitrany. Araka ny filazan'ny mpandinika mahakasika ny hira sy mozika, ity hira nataony anjely tia dia niraina tamin'ny karazam-peo zay miisa 700 farafahakeliny. Raha mahazatra asika de karazam-peo efatra: première voix, deuxième voix, troisième voix ary quatrième voix. Fa izay hita eto amin'ny feo karazam-peo 700, manahoana re ny akantony zany, ahoana re zany hirany lanitra zany. Zao aza raha mamorikira de hatreo amin'ny 5 à 6 voix, mizara roa ny première juste hoe manao solo, hatreo ny takatra izay itariany fanahy. Fa ity eto ty tena hoe filazana ny fahasarany ny mideran'Andriamanitra, ny akantony zany hira zany, ilay hirany lanitra. Any an-danitra isika mety ahita zava-baovao mahakasika ny hira, ny asarany sy ny mahazava-dehibe zany ao amin'ny fanompona ao an-danitra. Ary rehefa le nialehibe Jesosy dia azo antoka fa nandray anjara tamin'ny fety rehetra, tamin'ny firanany salamo, fiderana, salamo fivalozana amin'ny maha-jiosy azy, satria jiosy ihany koa izy, na teo amin'ny sinagoga zany, na teo amin'ny tempoly, nandritra ny fotoam-pivavahana sy ireo fety isan-karazany. Ny marika toko 7:20 ny andiny fa 420 dia milaza mazava tsara ny amin'ny firana zay nataony Jesosy alohany hanamborana azy. Zao ny volazao: ary rehefa nihira fiderana izy, zany hoe Jesosy zany, de lasa nakany an-tendrombohitsy Oliva. Na de fantatry Jesosy fa hosamborona azy izy de nihira fiderana. Jesosy miaina amin'ny hira amin'ny vanim-potoana rehetra zay lalovany. Sika koa matetika misy karazan'olona mihira amin'ny zavatra lalovany eo amin'ny fiainana. Nazao sika ny fitenenana hoe ny asa tao akira toy ny vita sy natao. Le mihira zany fiainany Jesosy tamin'izany. Tsy de hita matetika amin'ny filazantsara ny mahakasika ny hira, satria tsy mbola miorina tahaka ny ananantsika ankehitriny ny fiangonana izay naoriny Jesosy tamin'ny alalan'ny mpianatra sy ny apôstôly tamin'izany. Fa izay namaika an Jesosy de ny itory ny filazantsara, itory ny vaovao mafaly, ametraka ny fototry ny fivavahana kristianina. Fa rehefa tafazoro ny fiangonana izay naoriny apôstôly, ny kristianina voalohany dia nitazona ny fanaon'ny jiosy ny amin'ny firanany salamo, zany hoe nihira ny amin'ny salamo ny fiangonana voalohany. Namporosina mafy ny fiangonana voalohany ihira tamin'izany fotoana izany, araka lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny perikopana laisika teo hoe amin'ny Kolosiana toko 4:20 hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra besaka ao aminareo amin'ny fahidrena rehetra, de mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira, ny raha mifahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Zany hoe tonga fiainan'ny kristianina izany, tonga fiainan'ny fiangonana, ary lesy ratsy izy ireo, fa ny fanahy masina dia manoro hevitra, zany hoe mampianatra sy manaitana amin'ny alalan'ny salamo sy ny firana ary ny hiram-panahy, ka de mihira ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny aingam-panahy ny fahasoavana ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Andriamanitra koa de zao manome fahalalana asika mba hiderana azy amin'ny feotsika sy ny fontsika, sy amin'ny feo ihany fa amin'ny fo, satria raha ny feo fosiny de midona eo amin'ny plafond de miverina, fa ny fo zay mandoatra izany mahatonga azy ho fanatitra tsara ho eken'Andriamanitra, ho fanatitra an-tsitrapo. Besaka ireo ten'Andriamanitra zay milaza ao amin'ny testamenta vaovao, toy ny Efesiana toko 5:7-20, Kolosiana toko 3:20. Raha ny tena marina misy 1:20 izy ireo ny filazana mivantana mahakasika ny hira raha manomboka Mateo ka hatramin'ny Apokalipsy. Azo antoka izany fa lasa fiainan'ny fiangonana nandritra ny fotoana maharitra izany.
ary raha nanomboka tamin'ny taonjato faefatra lasa fivavaha-panjakana ny fivavahana kristianina ka treo amin'ny réforme nataony Lutera dia najaka teo amin'ny fiangonana katolika ny Romano Franc na ny chant grégorien. Io ny hira zay nisy tamin'izany fotoana izany. Fa manao ahoana nefa zany tamin'ny réformation nataony Lutera? Ahoana ny zavatra netiny zavabaovao zay netiny Lutera tamin'ny réformation natao? Izy moa Martin Luther. I Martin Luther dia tsy théologianina sy mpanao réforme fotsiny ihany, mpanao théologie izy ary mpanao réforme, fa tsy izay ihany. Fa Luther dia tia mozika ihany koa izy, no sady mpamorikira. Haintsika matetika ny hoe sola scriptura, sola gratia, sola fide, ilay fototra maha-luterana sika. Fa raha mamaky boky sika miezaka amikary koa dia mahita ihany koa ny amin'ny hoe sola musica, zay nilazainy Lutera, ny hoe mozika ireriany. I Lutera rehefa nianatra tany Eisenach tamin'ny taona 870 ka hatramin'ny 1,500 izy tao amin'ny fianarana tao amin'ny sekoly io dia nianatra momba ny hira sy ny mozika ary ny dia ihany koa. Toandry Mélacton nanana an'izany, nianatra tao momba ny hira sy ny mozika ary ny dia izany ihany koa, sy ireo mpanao théologie maro tamin'izany fotoana izany, satria isan'ny ny ilaina amin'ny maha mpitondra fiangonana sy mampanao théologie ny resaka muzika. Tena niaraka tamin'ny fianaran'ny théologie ny resaka hira tamin'izany fotoana izany. Ka nianatra karazan-kira maro samihafa Lutera ary niezaka ny fanakaiky tamina mpanao mozika maro hafa koa. Hoy izy ao amin'ny taratasy nalefany amina mpamorikira anankiray, misy mpamorikira anankiray izay namany Ludwig Senfeld, tsy Ludovic fa Ludwig Senfeld, tamin'ny 4 octobre a 310 zao nolazainy ao agnatin'ny asa le taratasy nalefany. Izao dia efa tia mozika hatramin'ny ela. Niza manana fahaiza-manao amin'izany dia manana toepo milamina. Ao amin'ny boky hoe Luther on Music. Hoy koa izy, niza izao dia manambara tsy ampisalasalana fa tsy misy zavakanto izay azo ampitoviana ahavo amin'ny hira. Tsy misy zavakanto izay azo ampitoviana ahavo amin'ny hira. Melomane Luther mitovy amin'ny Davida mpanjaka tamin'izany fotoana izany, zany hoe mpitia mozika, mpanao mozika ary makafy hira. Mihoatra ny 300 ny hira noforon'ny Lutera ary hira liturgia 7 rehefa nanao ny formula misaia izy amin'ny teny latina tamin'ny 320 ny Deutsche Messe 920 amin'ny teny allemand. Ilazana fa tena zava-dehibe tamin'ny Lutera ny hira ary tena nametraka toerana lehibe tamin'izany amin'ny makasika ny fanimpom-pivavahana izy tamin'ny nanoratany ny formula misaia sy ny Deutsche Messe. Io koa tokony avoaka ny amin'ny Lutera sy ny mozika, satria tena nanao izany Lutera ary tena mpitia mozika mitovy amin'ny Davida, ary izy tena nanao namadika ny salamo izay nataony Davida, navadika nasiany feony zany. Tamin'ny taona 410 ohatra ao anatin'ny fotoam-pivavahana, mandritra ny fotoam-pivavahana manaraka an'io formula misaia io dia miisa 430 ny hira iraina mandrapatapitra ny fotoana, ka ny 420 dia hiran'ny Lutera avokoa. Zany hoe 70 isanjato ny hira iraina tao anatin'ny fiangonana dia hiran'ny Lutera avokoa. Lazain'ny Lutera fa mifanakaiky ny hira sy ny théologie, mifanakaiky satria afaka mamoaka théologie tsara, afaka mamoaka théologie tsara zany ny hira. Izany no antony ilazana fa ny mpaminany dia tsy nampiasa zavakanto hafa akoatran'ny mozika, tsy nampiasa zavakanto hafa akoatran'ny mozika ny mpaminany, ilazana ny fahasaran'Andriamanitra, ilazana ny afatr'Andriamanitra. Ary tamin'ny fanavaozana liturgie nataon'ny Lutera dia nanome lanja ny hira ao anatin'ny fotoam-pivavahana izy. Hoy ny lazainy, ato amin'ny fiangonana ny tompo malalasika,
miteny amintsika amin'ny alalan'ny teny masina ary amaly azy amin'ny vavaka sy ny hira federana isika zava-dehibe loatra teo amin'ny Lotera ny hira ka nandova izany zavatra napetraky Lotera izany ny fitiavakira izany ny fiangonana maro ny fandimby nandritra ny fotoana maro maharitra tamin'ny fotoana maro ny fandovana izany ary tonga teto Madagasikara izany tamin'ny alalan'ny missionnaire nentin'ny missionnaire teto ho Madagasikara eo sika zao nefa misy olana kely tao taloha ny jiran'ny missionnaire teto Madagasikara dia efa nanany mozika ny avy ny isam-poko teto Madagasikara ny isaky ny foko ny mozika tamin'izay fotoana izay dia nanana anjara asa tamin'ny fanompoan-tsampy tamin'ny fanaovana ireo fombandrazana lanonana maro samihafa sy ny sisa raha tonga nefa ny missionnaire ny LMS, NMS, LK sy ny sisa dia tsy nanao inculturation reo izany hoe tsy manaiky ny fampidirana ny kolotsaina ny fombandrazana ho ao anatin'ny fiangonana ny inculturation zany dia ampidirana ao anatin'ny fiangonana ny fombandrazana ny kolotsaina raha tena marina théologie catholique zay fa ny asika contextualisation ny filazantsara mandeha agny amin'ny kolotsaina sy nanaiky zany zareo ny amin'ny fampidirana ny muzika avy amin'ny Saint-Lys tamin'izay fotoan'izay ny laza izy ireo fa hira fanao amin'ny fanompoan-tsampy zany ka sy azo atao amin'ny fiangonana satria mety ampatsiaro azy ireo ny fiainany taloha ny maha Saint-Lys azy ary raha nampamorikira azy ireo tamin'izay hoe mba nampamorikira ny hoan'ny malagasy hoe mba mamorona hira dia nezany izy ireo manam-pitovina amin'ny hira zay nentin zareo avy any ivelany ary nisy fifangarona nandritra ny fotoana maharitra ny hirany réformé sy ny hirany zanaky ny Loterana ka tamin'ny taona 3,770 no teraka ny FFPM milaza fa hampiasa miaraka ireo fananana iombonana toy ny baiboly sy ny le firana zany le firana FFPM mifanakaiky ihany koa ny théologie sika mba tsy razana hoe mitovy sy mitovy fa mifanakaiky anao akory zany ahoana no ny ampitany zany amin'izao fananasika ny liturgie sika ankehitriny araka ny lazaiko rehetrarehetra teo zay nambarako teo aloha dia manandanja tokoa ny hira natany amin'ny testamenty taloha zay nametrahana tao tamin'ny fanompom-pivavahana ny zanak'Israely teo amin'ny fiangonana voalohany izay naolony Lotera ihany koa tsy vao sika izao no namorona izany sy sika zao no namola vola izany fa nilovana ny nilovany taranaka ny fandimby izany indrindra ny maha Loterana sika amin'ny famatrana izany araka ny namola volan'ny Lotera azy manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fanompom-pivavahantsika ny hira na ara-liturgie zany na fotoana sotra izany indrindra ny asa-panahy sy ny maro hafa mandravaka ny fotoam-pivavahana rehetra no izy fitaovana iray manamora ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany sy ifampizarantsika samysika amin'ny alalan'ny tononkira-panahy ihany koa ka zao ndao zay rehefa sika ny hira ao anatin'ny fotoam-pivavahana ara-liturgia sy zay ny asa-panahy sika fa efa fantatra hoe 700 ny hira ny mandanina fotoana dia hira avokoa fa ny fotoam-pivavahana ara-liturgia amin'ny ankapobeny dia maharitra adiny 3 mahery eo ny fanompom-pivavahana Loterana miovaova io arakaraka ny fiangonana misy le fiangonana manao culte tokana mety valapatra be ary misy le manao culte roa na telo dia miezaka manaitsaka fotoana dia mety ho adiny 2 sasany ka boriborisika amin'ny hoe adiny 3 ka toy izao no handaniana io adiny 3 ny 10 minitra dia vavaka rehetra andaniana vavaka rehetra vavaka fanombona ataon'ny katekista vavaka aoreny fisaorana vavaka aoreny toroteny vavaka fisaorana ny vavaka famaranana zay vavaka rehetrarehetra zany dia eo amin'ny 10 minitra 20 minitra fitambarany famakian-teny leoksina epistily ny filazantsara 30 minitra ny toroteny adiny ray
ny filazandraraha ny akoatran'izay de hira fosiny zany hoe adiny ray mahery de hira ranoray zany hoe efapolo ka hatramin'ny 500 isan-daton'ny fotoana dia firana fosiny raha fandraisana fanasan'ny tompo fa raha ohatra asa sy fampirezana io de mety ho tafakatra 80 isan-jato satria besaka ny hira iraina ao anatin'izany hira himna no azo atao amin'ny fiangonasika mandritry io fanompo-pivavahana io eto sika no amala amin'ny fanontaniana mahakasika ny hoe ny firana fanampiny isika dia manana ny lalam-panorenana ny lalam-panorenantsika dia mamatra mazava sara ny amin'ny fanompo-pivavahana anankiroa fanompo-pivavahana liturjika sy ny fanompo-pivavahana manaraka fandarana manokana dia izay atao amin'ny fivoriana samihafa ka mazava izay lazainy lalam-panorenana mahakasika ny hira zao ampiasaina amin'ireo fotoam-pivavahana anankiroa ireo izao no voalazan'ny article 60.4 ny hira ampiasaina ao amin'ny fanompo-pivavahana dia izay efa ekeny FFPM zany hoe fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara izay lazaina ny orina tary amin'ny 317 dia ny FLM sy ny FTKM zany toy izany io article io hoe azo ampiasaina koa ny hira ataony antoko-pihira mazava tsara zany anankiroa ny resana eto hoe ny hira FFPM sy izay ataony antoko-pihira ihany voavaly ny fanontaniana izay napetraka hoe azo ampiasaina ve ny fiarana piranty ny ao amin'ny FLM izay rehetra tsy prévu anatin'ny constitution anatin'ny lalam-panorenana dia tsy azo atao ka sy voalaza izany ary mbola tsy nekeny KMSL izany ka sy azo atao fa ireo anankiroa ireo ihany ny firana fanampiny dia fanangonakira nataon'ny fiangonana FTKM ireo hira no fironona zanaky ny fiangonana avy ao amin'zareo fa sosikevitra zao isika koa dia manana hira besaka zay mbola miparitaka tsy misy fanangonana ireo hira fanevan'zaika be ny sampana rehetra hatramin'izay ny isa taona ny topy ny hiran'ireo antoko-pihira zay efa tsy afaka ambavan'ny kristianina marina fa manana hira besaka isika ao anatin'ny tiona fa ny famoronana koa dia mbola tsy tapatra Andriamanitra dia mbola manome amin'ny alalan'ny mpanompony maro isan-karazany ireo hira ho iraina ka izao tokony ho tehirizitsika izy ireny ho antaranaka afara ny firana FFPM dia iombonana inona moa ny olana amin'ny fananana zavatra manokana ny sofiana sy roa mavoka sy hoe mipesylao zay ny lalam-panorenana mazava tsara ny lalam-panorenana mamaritra ny zavatra ataosika ka akoatran'ny lalam-panorenana araka lazaiko teo dia ny KMSL no manapa-kevitra ny raharaha-mpiangonana ny raha mahakasika ny fiangonana loterana rehetra ka tsy mbola tapaka atao amin'ny fivorian'ny KMSL ny fampiasana ny firana fanampiny ka raha sy prévu araka nambarako teo dia tsy azo atao izany raha iverina ao amin'igny le fotoam-pivavahanasika teo dia le firana anankiroa ny FFPM sy ny firana antoko-pihira ny fotoana isaky ny alahady eo amin'ny fanompo-pivavahana liturjika izay nanasika dia manana lohahevitra teolojika mazava tsara araka ny perikopa izay voalatra isaky ny alahady ka ny firana FFPM dia manaraka ny lohahevitra ny perikopa tsara araka ny fanandaminana azy ao amin'ny firana raha vao manomboka ny firana dia misy fandaminana ao ny lazany hira izay mifanandrify amin'ny perikopa ka ny katekista no mandahatra azy io ifanaraka sara amin'ny tenin'Andriamanitra izay njaratsika ny antoko-pihira izay lazaina fa manana anjara hira amin'ny fanompo-pivavahana ihany koa dia tokony afantatra ny lohahevitra teolojika izay misy ao amin'ny lahady izay lalovany ary tokony hifanaraka sara amin'izany lohahevitra teolojika zany ny hira izay ataony antoko-pihira matetika nefa ny antoko-pihira dia manao izay hira eo misy eo aminazy na sy mahafantatry sy mezaka mahafantatra izany na koa mety hoe tsy misy fanangonana mahakasika ny hira fa sosikevitra angony araka ny lohahevitra teolojika ny hira manaova gestion de répertoire dia ampifanadrifio amin'ny perikopa ny hira izay ataosika mba hifameno ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'izay zavatra ataosika amirakotra moa mety hoe sy afaka hifenjany sika fa le aorian'ny toriteny sy na alohan'ny toriteny tokony manao zavatra mifameno tsara isika ao anatin'izany raha jerevana io article 60.4 io dia
ohatra ny misy fabagana ialana tsiny raha milaza izany na misy vide juridique satria mananjara toerana lehibe ny hira eo amin'ny fotoam-pivavahana sika dia neveriko ho misy zavatra tokony ho ampina ao anatin'ny lalam-pandrenana eo no io vide io ka ny sosikevitra dia zao angonony teknisianina rehetra ametraka ny lasitra momba ny hira fa tsy hoe isaky ny avy ny hira ny antopirana ny olona anankiray vokianina tsy mety zany vokatry io vide io ihany io fabangana io dia samy manao zay saim-patana ny olona na amin'ny fiangonana zany amin'ny fotoam-pivavahana ka tokony manao amendement isika ana constitution manao innovation miainga avy amin'io article 60.4 io 60.4.1.4.2 ny amin'ny gadona ny amin'ny tempo ny fiesika ny lafiny teknika rehetra taka izay nataony David Mpanjaka nataony Martin Luther makasika ny hira tena nametraka zavatra mahafinaritra izy ireo mba azahoana hoe mahakanto hidirana an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ary ao anatin'izany mety ho fantarana izany no izy rivana amin'ny fandraisana anjarany ireo sampana izay tokony hihira ao anatin'ny fiangonana sosikevitra ihany moa izany raha misy n'ilay ekipa teknika hoe anangana an'io ka atolotra ny KMSL ary ny KMSL manapa-kevitra mba hialana amin'igny mety hoe sy fahazahoanan'io ka hanao zay tiany atao hiteny zay te hiteny hanaisotra zay te hanaisotra lasa misy zavatra mifamaofao be ao anatin'izany ny toriteny azy zay ataosika 30 minitra ataon'ny pastora 30 minitra anaovana fianaran'ny teolojia tena ianarana hitadiavana ny BAT ny licence ny master ny doctorat sara raha manao zany koa isika amin'ny hira zay ampahany besaka ao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoam-pivavahana nahoana raha tena atao zay asara izany io manque de professionnalisme io any ao anatin'ny fiangonana io no miteraka ny tsy fahatomombanana rehetrarehetra ao amin'ny hira ny fomba fihira ny note ny muzika manandrify ino ny muzika manandrify sy ny karazany nahoana ny tany amin'ny testamenta taloha efa mafantatra izany fa nahoana isika no tsy mafantatra izany tokony asara isika zay zavatra zay ampitomboina ny fahaiza-manao makasika ny hira ao am-piangonana ny chef de cœur ny mpitendry ny atoko-pihira ary ny fiangonana iray manontolo indrindra ny pastora zay tokony ampitomboina ny famolavolana makasika ny hira taka ny famolavolana ny makasika ny hira tamin'ny andronary Martin Luther sy Melanchthon ny any amin'ny Estipiel sy ny amin'ny Santa sy ny fampifanana teolojika maro isan-karazany satria ny hira dia mandrakizay miaino ny santatra sahady ny fiainana mandrakizay ny fiangonana amin'ny alalan'ny hira nahoana raha asaraina izany fa sy mena amin'ny fazarana taka izay atao hatramin'izay Paul apôstôly na dia tsy melomanina tahaka ny David sy Luther dia nampirisika ny fiangonana izy ny amin'ny tokony irana ao anatin'ny fiangonana sy hanaovana izany tsara amin'ny epistily zay natao tokony hanao izany sika nametraka zavatra tsara modely tsara ho amin'izany David Mpanjaka tamin'ny nananganany choral levita 4 sy tamin'izay nataon'ny Luther amin'ny fanasarana ny muzika tao anatin'ny fiangonana nahoana isika raha manao izany ny luterana sy ny muzika tompo dia tsy hafa misaraka miaraka mandrakariva tokony ho asara isika zany satria manana anjara toerana lehibe loatra ao amin'ny fiangonasika ny hira mety ho manana ny famaritany azy zao tontolo izao mety ho manana ny anjara asany zao tontolo izao makasika ny hira fa amin'isika amin'ny mafanomezana avy amin'Andriamanitra ny hira sy muzika dia kendrena izany mba ho fitaovana ho fampianarana sy fanabeazana araka ny Kolosiana toko 7:20 teo ho fitaovana fampianarana sy fanabeazana ho afaka manampy amin'ny fitadidiana ny tenin'Andriamanitra ny fomba tsara indrindra amin'ny fahatsiarovana ny teny sy ny zavatra rehetra dia ny famerinana amin'ny alalan'ny hira any iraina dia miverina ireo ny muzika dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hikasika ny fo misy zavatra tsy takatra ny saisika zay ataon'ny muzika zay mikasika ny fo ka mila ny fahaiza-manao ao anatin'izany miasa ny fanahy ary miasa Andriamanitra fa isika koa dia mametraka taka ny fikaroana zay nataon'ireo mpanao teolojia hatramin'izay ao anatin'ny hira no mampifanakaiky kokoa ny olona amin'Andriamanitra
tsaro fatasika fa ny fiaranao amin'ny fiangonana dia asa fanompivavana toy ny vavaka tena manao vavaka isika ao anatin'io hira io fa sy hoe atao comme ça fotsiny manao ohatran'izay fotsiny fa tena fanompivavana koa ny hira manao vavaka isika amin'ny alalan'ny hira araka ny resako tery am-piandohana ny singa anankiroa izerevana ny hira eo amin'ny isika zao dia ny hoe ny momba ny teolojia sy ny banina ny gadina io le singa tena zerevana fa zao misy ihany koa nefa ilay singa fahatelo izay tsy azo sontsy ny avana dia ny aingam-panahy na ny inspiration izany misy fiantraikany besaka ampiaino leo io aingam-panahy io mamaritra ny lanja ny ara-panahy le lanja ara-panahy ny hira sy mozika ary miteny amin'ny fiteny izay tsy azo faritana sy takatra ny saina ka mahavoakasika ny fo mikanty tena ny inspiration tena mikanty ao anatin'ny fanaovana ny hira mamaritra sy mampiavaka ny toetra ny ara-panahin'ilay olona izay mamorona izany na ny toe-po na ny toe-panahiny ilay mpanao ny hira fantatra zany antoko-pihira hoe mihira amin'ny fo milaza marina ny amin'ny Andriamanitra sy ny antoko-pihira na pihira izay izaozao fosiny na ireria fosiny sy ao ilay inspiration sy miasa ny fanahy masin'Andriamanitra sy miasa ny fanahy ao anatin'izay zavatra zay miasa ao anatin'ny aingam-panahy ny fanahy maso tena miasa ao anatin'io izy atonga izany avoakasika ny fo sy ny fanahy ka tonga ny olona ibebaka na an'olotena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany hira sy mozika izany mampiasa ny note sika mampiasa ny solfa sy le note fito isika misy izy ren'iny fa mety hoe mbola misy afana hoe milazalaza ny amin'izany ino antony ahoana ny fomba mahakasika an'izay saroa moa misy ny pasteur gasy mampianatra ny solfa ato amin'ny jeu de film tsy izy ren'iny sika fa ny tikolo zany dia zao tsy olombelona namorona ny hira sy mozika fa avy amin'Andriamanitra izany ary efa hatramin'ny taloha indrindra zany efa atao amin'Andriamanitra izany fa nampidiriny ao amin'ny olona fa ny olona miezaka mampiasa izany ao amin'ny fanompom-pivavahana sy amin'izay rehetra mety azo ampiasana azy azadino araka nambarako tery amin'ny voalohany koa fa ny satana dia manao mozika izy ho hitasika eo zay rehefa avy eo araka ny baiboly dia manao izany hira izany koa ny ao an-danitra fiainany lanitra izany ary izany milazana hoe misantatra sahady ny fiainan-danitra ny fiangonana amin'ny alalan'ny hira ary sambatra isika raha tonga amin'izany hoe efeo 750 ndraika mandeha zany fa isika moa am'izao mbola unisson na 4 voix ohatra fa ingale mba ny amitombo ny fahaiza manao ny chef de cœur sy ny mpamoriky rehetrarehetra mba hanana an'izany hoe mba 12 voix ohatra 7 voix apetraka amin'i Jesosy izany rehetrarehetra izany fisantarana ny fiainan-danitra ny hira anomponan'i Jesosy hiderana an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Andriamanitra nanome izany isika nanome ny mozika ho ao ansika nampidiriny ao am-posika mba hamola volany antsika ihany koa fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izany araka ny Jakoba toky voalohany andiny fafitambin'ny folo sambatra isika manana ny hira ao amin'ny fiangonana satria miteny kokoa ny teolojia ao anatin'ny hira miteny ny teolojia ao anatin'ny hira manana expression matanjaky ny hira ny teolojia ao anatin'ny hira satria tafiaraka ao anatin'izay ny toe-po sy le toe-panahy mamita ilay afatra zava-dehibe eo amin'ny fanompom-pivavahasika ary tena mananjara toerana lehibe ao amin'ny fanompom-pivavahasika ary izany tokony hoe izany hanaovana azy hanasarana azy zao anefa mila mitandrina isika satria ny mozika dia domaine iray mety hampidi-doza ho an'ny fiangonana raha miala amin'ny fototra isika zany hoe raha miala amin'ny filazantsara sy ny azo fizalian'i Jesosy tafiditra ho mpiangonana amin'ny alalan'ny mozika ny fanatotoloana ary mety ho varavarana iray handoto ny toe-po sy ny toe-panahy izany ka izany no antony nilazako teo hoe mila petraka mazava sara mila soritana mazava sara mila ho voasoratra ny lalàna ny lasitra momba ny mozika sika loterana sy ampy ho filazana azy eo amin'ny article 60.4 eo fa tokony hitarisika izany ialana mety amin'igny hoe lasaka agnatin'ny adina isika amin'izany
fampiasana hira zany satria devoly dia misofoka ao amin'ny alalan'ny mozika. Ny talmody dia misy fitsipoka izay mifehy ny fomba hira, mifehy makasika ny hira teo amin'ny jiosy. Nahoana moa isika raha mba misy an'izany ao anatin'ny lalam-pandroenasika izay resana teo hoe raha mba misy ekipa teknika afaka mametraka ny lasitra rehetra makasika ny mozika asika, ialana amin'ny zavatra mety sy hitondrasika amin'ny zavatra rasy zany. Mila mametraka izany hira zany ho fampianarana isika, hifampitaizana amin'ny salamo sy ny fiarana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-posika hiderana an'Andriamanitra ilay mpamonjy asika. Ho an'Andriamanitra irerany amin'ny voninahitra. Saotra besaka tompoko. Izay no famelabelarana izay nentiko makasika ny fampianarana ny lanjan'ny hira amin'ny fanampivavahana luterana. Ilana tsiny amin'ny mety sy fampina besaka ihany ireo namana pastora izay nanao fikaroana makasika ny hira sy mozika atao amin'ny salta, fa tena moa dia petit mozika pastora ihany koa, ary mitia izay mozika izay dia niezaka nitondra izay fantatra dia apetraka amin'ny Jesosy, ampitombo ny zavatra rehetra, ampitombo ny fahalalasika ary hitiavasika ny hira sy ametrahasika izany tokoa ao anatin'ny fiangonana. Nisy fanontaniana izay napetraka ny pastora namana voalohany ny amin'ny hoe nahoana ny kristianina amin'ny mihazakazaka raha vao hoe lasa ny vazaha mivadiko, le hira hoe lasa ny vazaha mivadiko dia mihazakazaka kristianina handeha monjy, nefa raha vao firana dia tapatapainy isaky ny andininy sy maharitra. Mety ho mahafantatra ny antony koa isika fa zay everiko mety ho antony zay dia lafin-javatra anankiroa. Voalohany ny le manque de professionnalisme ao anatin'ny fiangonantsika araka ny resana teo, manao araka ny fahazarana fotsiny sika fa tsy miezaka hoe mba hanasara n'le fomba firana, nefa izao tontolo izao tena miezaka mifehy ary tena miezaka miprofessionnaliser ny zavatra atao, dia ohatrany hoe mahita fafinaretana koa le olona zany, fa tokony izay atao fiangonantsika dia ny miezaka manasara io fomba firy io. Lafa zavatra faharoa dia ny gestion de temps, mety hoe miezaka isika mifehy fotoana dia atreto sy atreto fotsiny no atao makasika ny andininy amin'ny hira. Zay no everiko tompoko fa za mihevitra hoe misy pastora namana koa mety mahafantatra izany. Ny fanontaniana faharoa dia ny hoe ny antoko-pihira ihany ve, ny korala ihany ve no afaka mihira ao anatin'ny fiangonana mandritra ny raharaha ara-liturgia. Izy dia fanambarako tamin'ny lalam-pandroena teo igny firana FFPM sy ny antoko-pihira, io aloha no voalaza fa misy ihany koa ny fandaminana izay taon'ny fiangonana ahafahan'ny sampanafa mandray anjara. Ary zay moa no lazako hoe amin'ny sosokevitra teo hoe isoroana amin'ny fanontaniana besaka sy ny zavatra tsy voafetsika ohatran'izay aleo izy rehefa ny io makasika ny hira ao amin'ny fiangonana io mba ho à l'aise sika rehetrarehetra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Misy fanontaniana tonga eto hoe afaka zavaina ve tompoko amin'ny manavaka ny fiangonana zanjiny manoloana ny FLM. Be dia be ny afana manavaka ny fiangonana zanjiny amin'ny FLM, manana fototra isika amin'ny mahaloterana asika, io aloha zany dia zavatra mipetraka io amin'ny mahaloterana asika, na tako hoe le soratra mastereriany, sola fide, sola gracia, sola scriptura, zay aloha dia hiavasika amin'ny fiangonana zanjiny. Fa amin'ny lafiny muzika raha tianao fantatra makasika ny muzika, isika dia manana muzika asika efa mahazatra asika, io lasitra navelany missionnaire io zany ao amin'ny fiangonana asika araka ny fanambara teo dia manaja tsara ny fotoana ara-liturgia, ny famasinana ny zavatra ataosika, sy teriterina amin'ilay zavatra mafy be sy mikorotokorotoka sy misy di, ary fandrisany KMSL zany hoe sy azo asiana di ao anatin'ny fanompom-pivavahana ara-liturgia. Zay sy tovisa asika amin'izareo, sika sy manao fahofantanana, sika sy manao be hitasika zay fiavana zay. Ny muzika asika ihany koa dia miavaka amin'ny muzika an'izareo
mametraka an'izay faindrena sy sotoavana zay nilovana avy amin'ireo avy amin'ny David sy ireo mpanao muzika luterana azy be deaibe voalohany amin'izany Luther. Ny avery koa hoe tsy manam-pitovisantsika tsisy itovisantsika amin'izay lafiny izay. Eny tompo misy fanontaniana hoe mba mangataka fanampazavana mahakasika ilay hoe muzika grégorianina. Tsy da tena nao fikaroana mahakasika azy teo fa ny azoko ambara fotsiny muzika grégorianina tsy misy instrument izy io, tsy misy instrument de musique fa feo fotsiny teo amin'ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana izany ary noko mbola mampiasa an'izany zareo amin'izao fotoana izao. Fa isika moa hatramin'ny andron'ny réformation no mahafantatra mianatra momba ny tantara mahafantatra an'izay zavatra zay. Feo fotsiny i Lutera dia nanoratra hira grégorianina koa afaka tadavisika zany hoe manao akory zany hira grégorianina zany. Misy boky na misy site azahoantsika la hira zay nataon'ny Lutera, hira grégorianina feo fotsiny, feo fa misy fomba fihira. Aserovako ny pastora Samuel George atony an'igny FLM teo aloha raha niresadresaka mahakasika ny muzika zay. Ny hira ataon'ny pastora ao amin'ny ritualy dia azo atao amin'ny fomba anankiroa, azo atao grégorianina, azo atao fomba fira sotra fotsiny. Dia misy fomba fanao zany amoanany le corde vocale, amoanany le feo, le voix azahoanany zay arana grégorianina zay, le muzika grégorianina. Dia milamina izy, milamina be zany, miadana. Sy rythme misy zany, sy rythme misy le raha. Zay ny azoko ambara fa tena ifonana tompoko fa sy dia tena ampy ny fikaroko mahakasika ny muzika grégorianina. Fa hita fotsiny zany tamin'ny fiangonana teo aloha ny mahakasika ny muzika grégorianina. I pastora Silofo zay pastora manao licence ao amin'ny salta manao fikaroana mahakasika ny muzika grégorianina azo sika antanina izy mahakasika an'io fa manana lazaina mahakasika an'io izy tompo. Ny fanontaniana manaraka eto dia ny hoe ny gadona ve voafetra, ino ny fetrany? Miezakisika manaza ny maha zava-dehibe sy ny maha fanolotra avy amin'Andriamanitra ny zavatra ataosika. Dia matetika ao amin'ny zavatra ataosika mety hoe sy le gadona ny olana fa le toe-posika manao azy, ny fikendresika amin'ny fanaovana any ilay hira. Raha amina le gadona resany eto ohatrany hoe gadona batrelaka, gadona gospel, gadona bagasy ohatran'izay io tsisy fetra. Araky ny resako teo hoe manan-karena ara-kolontsaina isika sy manao ny inculturation fa manao an'le contextualisation afaka ampiasaisika idiran'Andriamanitra ireo gadona maro samihafa ireo fa fotsiny azaina ny maha hoe hanaovana fanatitra idiran'Andriamanitra azy ifampitaizana ao anatin'ny fiangonana. Ka io ny resako tao anatin'ny sosikevitra mahakasika ny lalam-pandriana teo hoe tokony jerevasika mahakasika ny hira satria reto fanontaniana reto isan'ny manahira antsika rehefa tonga ny fotoanany. Misy olona zatra hoe zatra hira milamina fotsiny izy da rehefa mahita hoe olona manao raha ventuliara mihira ohatra raha da manahira anazy nefa le zay zavatra misy le kolontsaina tokony itaizaina amin'izay mba ho manandrify araka an'Andriamanitra le zavatra ataony amin'le gadona misy eo aminy. Sy mihoatra sy hoenti-po sy entin'ny fihesem-po ao anatin'ny fanehoan-kira amin'ny fideranan'Andriamanitra fa fihezina zany, fihezina io fihesem-po io mba tonga an'io fantatitra ho an'Andriamanitra. Zay na azoko variana amin'ity fa tena ialana tsiny tompo tain'Andriamanitra. Misy fanontaniana manaraka eto ny hiran'ny antoko-pihira amin'ny FLM ave indrindrandrindra izareo ao ivelany zay aty ivelany araky ny filazana eto dia tsy maintsy hiran'ny KTLM any Madagasikara ihany
sa irany antoko-pihira afa efitsika ema ohatra raha mitohy amin'ilay resaka teo. Ya za mahita raha ny foto-kevitra teolojika io lay ny lasa napetraka voalohany teo hoe foto-kevitra teolojika aloha jerevana. Raha ohatra ny foto-kevitra teolojika tsy mifanipaka amin'ny teolojisika amin'ny mahaloteranasika, azo atao izany amin'ny antoko-pihira, azo atao zany mihiran'izany. Tsy voatery hoe nihirany antoko-pihira ty avy aty Madagasikara, fa afaka iraisika sara izany, na hoe hirana antoko-pihira efitsika ema, fa tsy mety hoe sy antoko-pihira avy amin'ny fiangonana zandrany, fa le mba leo agnatiny hoe le FFKM manana foto-kevitra teolojika mitovy, manana lasitra teolojika mitovy amin'isika. Iny koa moa no manakana asika ny sy trandraka ireo mpamorikira be deaibe mba sy rana ny hafa. Besaka ireo mpamorikira ary sara ny ananan'ny mpamorikira ho compte anankiray manokana, groupe anankiray manokana koa, dia ao no ahafana mandefa demande hoe izahay dia mila hira ohatran'izao tompoko, raha mba mivondrona ny mpamorikira zanaky ny loterana koa tahaka n'izay ataosika amin'ny GDFLM. Raha vala fantenanao zany dia hitako hoe sy olana azo atao zany, fa jereo sara fotsiny le teolojia zay lazay, sao dia mifanipaka amin'igny ataosika. Fa ho an'ny firana KTLM nefa zay, fa ny firana fanampiny araka nambara teo dia fa mazava sy azosika ampiasaina zany. Trandrao ihany ny zanaka loterana fa misy arena be deaibe ao, zay ny tena maro. Misy fanotenena manaraka eto, inona pastora ny fepetra drasasika tsy ampidirana hira vaovao anatin'ny firana azo iraina amin'ny fotoana liturjika. Jereo ny irany kate fa tsy afaka. Tena marina io. Za dia tena miombon-kevitra amin'ity fijery ty hoe tokony manana zavatra ho asika manokana isika loterana. Iombonana ny FFPM, manana ny azy manokana ny katolika, manana ny azy ny FTKM. Nahoana isika raha mba manana zavatra ho asika be deaibe leo hira araka nambaranao eto hoe tsy afaka ambavany kristiana. Fa io nefa ny sakana dia ataoko angamba hoe resaka fandaminana avy amin'ny KMSL io. Zay ny resako teo hoe tokony hoe manao mijery sika le article 60.4 teo zany, mba tokony manao proposition na loi miainga avy amin'io mba ahafana ivelarana ao anatin'ny hira sy atonga izany ho professionnel kokoa zany. Tena hitako mitovy, tena miombon-kevitra amin'ity fomba fijery ty ao, fa miankina amin'ny KMSL zany. Zany hoe tokony andefa taratasy ohatra ny hoe isika hoe azo atao ve tompoko ny mijery makasika nyity firana ity, fa be deaibe le zavatra sy voafisika makasika ny hira vokatra ny hoe sy ampy ny filazana azy ao amin'ny lalam-panorenana. Ary isika koa tokony efa manana zavatra vaovao amin'izao arivo fotaona fahatelo zao, efa tokony mba misy zavatra mamaritra asika. Isika koa zanaky ny fifoazana be deaibe ireo hirany fifoazana tokony hoe ampidirisika. Fa zay fotsiny hoe miankina amin'ny fandaminana zay fanekeny ataony KMSL isika dia mametraka ny rafitra KMSL ho rafitra ambony ho mpanapa-kevitra ny zavatra rehetra eto amin'ny fiangonasika. Fanontaniana fahenina, voalazanao ilay olana. Remarque moa zany, remarque hoe voalazanao ilay olana tokony atolotra an'Andriamanitra ny kolotsaina nefa misy sakana. Remarque moa zany zay. Ya, misy olona metraka fanontaniana makasika ny hoe misy zava-maneno tsy azo tendrena ao am-piangonana ve. Ny fahitako ny lalam-pandrenasika tsy milaza makasika izay le zava-maneno, fa isika fotsiny entiny fitarian'ny fanahy masina sy ny fahendrena amin'ny mampiasa ireo zava-maneno. Zareo vao ny firana tamin'ny andro ny Davida ny fampiasan'ireo karazana zava-maneno entina hiderana an'Andriamanitra. Fa sy hoe rehefa misy instrument de musique eo dia ataosika zay mety hoe ataosika. Zay ho le olana fitaovana reo instrument de musique reo tsy anota ireo fa isika mahatonga an'io hoe hitondra zavatra hafa, hitondra izay le tokony tandremana message subliminal, hitondra message hafahafa. Tsy misy aloha filazana hoe sazo tendrena ny batera
ary zaza mahita fiangona sasany hoe fiangona loterana mampiasa ny karazana zava-maneno violin ny accordéon ny guitare basse ny acoustique guitare acoustique accompagnement sy ny karazany azo atao zany sy mbola misy lalàna zany lazan'izay manakana an'izay zavatra zay fa kosa fihezina sara ny mazavatra hoe le fanompovavana masina zay atao sika sy opefy ao anatin'io zany de mbola tafiditra ao anatin'ny famolavolana lalàna vaovao zay resako hoe tokony asiana zavatra vaovao makasika an'io zany satria mafinaritra ny zany raha mpitendry zanaky ny fiangonana mafy sara mazavatra masina zavatra atao misy professionnel ao misy zanaky ny fiangonana tena mahay muzika be deabe ary mafy sara hoe ny vesatry ny muzika ny lanjan'ny muzika atao zany manahaka ny arbive reo ohatra miala sy metona anarana mafy sara atreto ny tokony ho vesatry ny tokony ho lanjan'ny muzika atao agnatin'ny fiangonana be deabe reo le zanaky ny fiangonana manana fahaiza-manao makasika an'io sy le instrument ny olana fa le isika hoe za mahay pro ao de ohatrany hoe mideradera be ny manao an'le raha de manahiragna ny mpizery zay de lasa ohatrany hoe afoagny ty fa tsy mety sy agny toko tondrasika anazy fa le toe-po mba hatonga izany ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Magasitraka pastora amin'ny fampianarana fa misy tsetsasetsa tsy aritra kelikely satria mety ho mandiso ny fandraisana ny fampianarana ity mitovy ny hira sy ny hoe mozika. Ny mozika de ilazana ny le tontolo manodidina ny makasika ny hira ao agnatiny le hira le hoe ny hira fotsiny le hira le son vocal le vocal zany fa le mozika zany tafiditra ao le fitaovana ampiasaina le instrument de musique tafiditra ao le mety hoe le fahaiza-manao rehetrarehetra mety hoe di mety hoe le kolontsaina manadify anazy zany io le mozika zany milaza azy ray manontolo fa ny hira hoe de hoe mavava azy zany zay mifameno izy roa. Moa ve pastora ny mambakray mesela misy teknisiana afaka mijery manokana izany ny olana rehefa manao hoe mianao ianareo nandalina momba izany dia zareo manapa-kevitra fotsiny sy haiko pastora hoe za mino fa misy mahay ao manahaka ny ary pastora Christophe ohatra ialako siny milaza anarana mahay resaka muzika zany za mahita hoe ny fananganana entité ambadika afana mametraka an'izany ny tena tsara kokoa le tena hoe mahafantatra tsara ny amin'ny muzika be deabe reo pastora tia muzika nandalina muzika fivavahana muzika kristiana zany afaka mametraka tsara an'io zavatra io zay hitanokay mesel tokony fanapa-kevitra am'zareo fa isika tokony mametraka volavolan-dalàna mametraka zavatra zany ho fanasarana mandrakariva ny fiangonana mety ilain'zareo ihany koa zany mety hoe mba feon'ny fanahy masina mibisika amin'ny fanasarana mandrakariva isika de ho agnatin'igny mivoatra mandrakariva miezaka manasara ny tontolo zay misy isika de angatana amin'Andriamanitra ny mba haneken'zareo ny antinina ny zavatra ohatran'izay fa sahirana isika tena sahirana isika miresaka raha vao tonga miresaka muzika surtout rehefa katalem de wow resaka be manakina sy ohatran'izay satria sy mipetraka tao hatramin'ny voalohany le raha sy mipetraka hatramin'ny voalohany le raha fa tokony apetraka hatramin'ny voalohany ary tokony ho souple makasika an'izay fiheverako ny membre KMSL avako malalako sorato. Eto misy hoe fantanina nilaza ianao fa hoe manana mozika ny devoly ataka tsy mazava ao izy
Ya afaka hitondrana fanazavana ve be de be le muzika zany zay ampiasain'ny devoly hoentina animbana io le resako hoe misy mitondra message ao agnatin'ny muzika koa ny devoly le muzika nigny muzika tsy hoe le zao tontolo izao fotsiny mety hoe misy fitaizana amin'ny muzika zao tontolo zao amin'ny hira sasany misy famolovolana amin'igny misy instruction civique zany fa misy amin'izy ireo koa ohatrany hoe manome message hafa amin'igny ao agnatin'ny hira misy resaka ialako signy amin'ny voambolana hoe resaka pornographie misy tenindrasy misy mandratra sy ny ohatran'izay ao agnatin'ny fomba firy io de ao agnatin'ny le mozika koa ihany koa zany le hitondrany le toe posy toe-panahy ny olona zay mety hoe misy zavatra manosika azy avy agny ivelany nefa aty amin'ny fiangonana izy maneho an'izay rana zay misy zavatra tiany avoaka be ny maizy azy ny fahaizany ny fahalalany sy ny hoe ny zavatra rehetra makasika ny muzika tsy tiany hira sy voafe izy ao anatin'igny de lasa mitondra zavatra hafa miasa ho azy ny devoly ao anatin'izay zavatra zay zany am'izay toesaina zay misy ihany koa sy stelaza hoe to zany ny le bakira misy le gadokira tena hoe anompona anaovana rity efa anaovana rity satanika misy karazakira anaovana rity satanika misy zany zay mety hoe ensika amin'ny radio egny izy na tsy fantako hoe amina fotoana manokana izy ensika tena mana mozika devoly ary afaka miasa koa izy amin'ny alalan'ny mozika amin'ny toe-po zay sy manandrify amin'ny olona ary zay ny tokony hitandremasika iasan'ny fanahy masin'Andriamanitra mandrakariva amin'izay ataosika mba sy ho baikony zavatra hafa akoatran'igny hoe hideran'Andriamanitra sy hanompo azy. Misy remarque kely ny olana mantsy ny fitsarana ivelany ny toe-polipitedry milamina fa ny any mpiaino no tohana na tsy hoe ina no tena manosika azy fa tsy makasitraka misy zany le mpiaino nefa ny talenta ny zanaky ny fiangonana dia tsara raha ao am-piangonana tena ampitomboina any ka miala ilay mpitendry dia lasa any akafa fa ny heveriny manaiky ny fanatitra ateriny ataonao an'Andriamanitra aona ny fomba isorona izany ya tena mahafinaritra io za zany araky nambarako teo de sy misy afa sy ny hoe atao volalana io izany zao misy zavatra jerevana be deabe io misy paramètre be deabe zany tokony jerevana mara resanao hoe madio ary tena manao amin'ny fony fa le olona mijery mety hoe mana fomba fisarany izy manao fomba fisarany izany tokony hosorona amina resaka hoe lalàna zany ny tena marina apetraka mazava tsara ny amin'ny tokony anaovana muzika ampahafantarana ny fiangonana hoe efa misy ny ohatran'izao milaza ny ohatran'izao fa kosa sy mety raha ohatran'izao iny ataony voaro izy anankiroa le anankiroa zany na le mpijery na ny mpanao zany voaro agnatin'ny sy misy mihoatra ary sy misy manao kritika bêtement fotsiny zany amin'izay fotoana zay fa io zanaky ny fiangonana iny tokony trandrany io fa manan-karena isika be deabe ny mpanao muzika tena marina resanao hoe lasa manao fuite de cerveau ny fiangonana satria sy voatrandraka mety misy ihany koa ny olona mety hoe sy mety le fitondrantena sy ny fomba fanaovan'ny muzika de lasa voakina mety normal koa le kina amin'izay fotoana zay fa tokony azo soroana zany rehetrarehetra zany amin'ny fananganana zavatra anankiray tena ametranana io mba ho kanto maharitra sady azo enona tsara ao anatin'ny fiangonana teo amin'ny zanak'Israely nefa nampiasan'izany instrument de musique zany tamin'ny fanomponavan'Andriamanitra fa voafehy sara izany sy azo atao le manao tao fatany zany tena sy mety tamin'izany satria masapasara ny zanak'Israely amin'ny hoe Jehovah-Andriamanitra zany mahery zany raha vao misy zavatra sy manandrify manasaza tamin'ny fiheverany zareo manasazy zany ka sy afaka manao tao foana izy sy afaka manao tao fa hoe manao tena manandrify amin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny fideran'Andriamanitra zany Lutera koa dia nasapan'io
asapan'io ary niezaka name mozika nahoana isika raha mametraka izany sary io ranareo fa zany hoe gnitako hoe afana mifeny io isorana am'izay apetrao izay zavatra resako zay le lalàna de voarina ny ankilany na ny ankilany fa io misy ny sitia muzika misy zany mety le tsy fitiavan'ny muzika fotsiny anaovan'ny kritika ohatrohatran'izay nefa de zay vegna mbanany aim-panahy fiangonana sy tiany rano fa aleo volavolaina sika de mitaizan'ny fiangonana mandrakariva sika loterana sy isaraka amin'ny mozika hira sy mozika misy inona no position any fiangonana loterana malagasy manoloana ny franc-maçonnerie misy idirany any ity momba ny hira sy mozika entana maro leo ny franc-maçon de mifehy amin'ny domaine rehetrarehetra fehezin'ny franc-maçon misy pileny partout azo antoka hoe lazaina matetika io raha ohatra hoe manao recherche isika muzika satanique matetika le olo malaza be zay ohatra hoe masarika olona de misy pacte any ambadimbadika izy ireo ke ny position ataon'ny fiangonana sika de fiangonana fifoazana ny fiangonana luterana malagasy io de tena apetraka zay hoe fiangonana fifoazana de mila mametraka mandrakariva isika ny amin'ny fifoazana sy misy asany devolika sy afaka irodagna ny asan'Andriamanitra ny tanamaheran'i Jesosy de le position ny fiangonana ihany koa ny fanana za zany ty verigna am'izay hoe mila faritasika sara le muzika za mino fa misy mahafantatra hoe ireto karazana muzika reto de muzika satanika muzika ny franc-maçonnerie misy olo mafantatra trandrana le mpahay muzika rehetrarehetra de milazany io amin'ny fiangonana de avadika lana am'izay izy hoe tsy tokony hiditra reto tsy tokony anao reto fomba fiesika reto ity fomba filazana tytoniky rety manova ny foto-kevitra teolozika zay tinambarina tokony hoe misy étude be deabe ohatrohatran'izay zany tena marina hoe le franc-maçon tsy voatady sy ialako singa hoe tady sy voafeisika fa mila mitandrina mandrakariva ny fiangonana amin'ny fifoazana asika iarovana ny oasan'ny devoly io sy tafiditra ary izy efa nambarako teo hoe vavaravarana anankiray mety ampididozany fiangonana ny hira raha sy voafeisika satria ao anatin'ny hira no idirany ny fanatotoloana sy ny zavatra rehetra tiana tongavana eto amin'izao tontolo zao arovana zany tokony arovana atreto aloha de sy da tena misy zavatra hoe matanjaka be apetraka sika makasika an'izay fa de miaigna amin'ny lova sofina isika de mandova ny zavatra efa mazatra am'izay fotsiny fa tokony manana zavatra anankiray tokony matanjaka am'izay hoe ifehizana an'izay tena miaritra ny devoly zao ry namana ry kristiana malala tena miaritra zao fa mila mitandrina isika mila miambona mandrakariva amin'ny fifoazam-panahy mila apetraka isika io zany misy ohatra anankiray no omeko fa maro izy ao Mozart dia namorona hira ao anatin'ny fiarana FFPM ataony atopihira izy anefa de tena mamorona hira amin'ny franc-maçon ary mety franc-maçon koa angamba tena ifonako fa sy fatako ny sy haiko ny franc-maçon ny Mozart sy haiko zay olazany fa sara fotsiny zavatra tena sara le zavatra resanao hoe misy zavatra tokony ho arovasika ny amin'ny resaka hoe le zavatra ataon'ny franc-maçonnerie fa amin'ny domaine rehetrarehetra izy domaine rehetrarehetra anareo zao manana fahafantarana manana fahalalana bebe kokoa amin'ny zavatra hafa momba makasika ny muzika io ny tokony avondrona tokony jerevana afahasika hoe tena miaro ny muzika luterana mametraka afahasika mametraka ny lasitra toko ngamba izay ny fanontaniana rehetra voaray teto de ifonana tompoko amin'ny sy fahatomombanana olombelona ny tena na de manao fikarona za mety tsy ho ampy fa de apetraka Jesosy rery ihany no hanabevoy izany atonga izany ho fianarana sara ho ao amin'isika tsirairay avy
besaka ihany koa reo mahafantatra pastora namana afaka iresasika izy ireo fagnay dia napetraka teo igny hoe raha misy mitovy hevitra amiko sara ny manao zavatra ohatran'izany fa tandodomdoza ny fiangonasika amin'ny alalan'igny hoe sy fahafehezana ny zavatra rehetra misy ao dia mirary soa tompoko tahin' Jesosy mialohan'ny amaranana dia ivavakasika saotra Jesosy fa lehibe ny fitiavanao saotra fianao ny matozao anay mamindrafo aminay Jesosy fa mpanota sy mendrika izay ifonanay aminao izay rehetra sy avy aminao na ny tonono vavanay makasika ny fampianarana teo fa ianao Jesosy no tonga izany ho anitra kasitranao ary atonga ny fiangonana loteranina iaina ao anatin'ny mozika isantatra sady ny fiainan-danitra ka dia taio ny kristianina maro Jesosy iaina ao anatin'izany amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany Jesosy amen.